Fanavozana Repoblikan'i Madagasikara hiantoka ny zava-misy ety amin'ny lampam-panjakany avolosika manomboka eto Ndawary. Mazao toerana tompoko. Andriamatoa filohan'ny fanavaozana Repoblikan'i Madagasikara, Andriamatoa isan'ny mpanolontsaina avy fanavaozana Repoblika, Andriamatoa Prime Ministra lehiben'ny governemanta, isika vahoaka malagasy tsy vaky volo, tompoky lahy sy tompoky vavy. Hafaliana indrindra hoainy manolotra ny arahabantsika rehetra, tafahoana soa eto amin'ny lapam-panjakana Iavoloha amin'izao takariva amin'ny fahadimy amby roapolo ny volana Mars, enina amby roapolo sy roa arivo izao. Andro lehibe ho an'ny tantara Madagasikara ny andro anio, satria andro no safidiana hanendrena ireo mpikambana vaovao ao amin'ny governemantan'ny fanavaozana. Toy izao manaraka izao ny fandaharam-potoanantsika anio. Atomboka izany amin'ny fandraisam-pitenenana Andriamatoa, filohan'ny fanavaozana Repoblikan'i Madagasikara, tohizana amin'ny famakian'Andriamatoa, sekretera jeneraly amin'ny fiadidianan'ny Repoblika, ny didim-panjakana manendry ireo minisitra handrafitra ny governemanta vaovaon'ny fanavaozana sy ny mombamomba azy ireo, ary ho faranana amin'ny fiarabana sy ny fangalana ny sary ofisialy. Tsy ampiandry elintsony ary isika, koa manasa-panajana anao Andriamatoa filohan'ny fanavaozana Repoblikan'i Madagasikara hanokatra ny fandraisam-pitenenana. Ry vahoaka malagasy, ianareo mpanolontsaina avy ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara, Andriamatoa Prime Ministra lehiben'ny governemanta, ianareo mpikambana anatin'ny governemanta vaovao. Tompoko lahy sy tompoko vavy, ankafaliana no iarabako ny malagasy rehetra tsy ankanavaka amin'ity andro anio ity. Andro vitsivitsy lasa izay no voatendry Andriamatoa Prime Ministra. Anio kosa dia iroso amin'ny fametrahana ireo mpikambana ao anatin'ny governemanta vaovao isika. Izao dingana izao ny tontosa dia noho ny fiarahamiantany rehetra. Arak'izany, misaotra anareo ankolafikery samihafa ny tenako, tsy ny salasala ny tondra tolokevitra hikatsahana ny tombotsoa-pirenena. Nasehonareo fa ambony lavitra noho ny firehana sy ny foto-kevitra maro lafy ny fitiava-tanindrazana. Ankasitrahana ihany koa ny fanehoana fahavononana nataon'ny isam-batan'olona, tonga naneho ny finiavany andray anjara ao anatin'izao governemanta vaovao izao. Noporofoinareo fa samy miandrandra ny masoandro mihiratra ho an'ny Madagasikara isika rehetra. Ary farany dia makatelina feno ny vahoaka malagasy ny tenako, tsapako fa miandrandra fanapahan-kevitra mitondra fiovana lehibe ho an'ny nosin-drazantsika ity ianareo, kanefa tamin'ny pitoniana sy tamin'ny pahendrena no nanaovanareo izany. Rariny sihitsy ny ianareo raha sarom-piaro amin'ny foto-kevitra ijoroany izao fitondrana izao, satria tsy manana afa-tsy tia nosy ity isika, ary fandresena lehibe ho antsika ny fiarenany Madagasikara. Koa manentana hatrany antsika rehetra tsy ankanavaka ny tenako hifanoana sy hifanometanana, tsy hanaiko zarazaraina amin'ny fandranitana sy ny faminganana ara-politika. Andao iray fo ametraka ny fahamarinana sy ny fahamasinana eto amin'ny firenentsika. Andao tsy hanana fahavalo olona, fa ny fahantrana no fahavalo iraisantsika rehetra. Raha mikasika ny fanendrena ireo mpikambana anatin'ny governemanta vaovao, dia ireto no tsara ho fantatra. Nandraisana lesona ireo lesoka teo aloha, no amafisina ny fitsiriana ny fitiava-tanindrazana tsirairay, tsy sanatria tsy tia tanindrazana ny teo aloha, fa namafisina izany fitsiriana zany, ny fahadiova-pitantanan'izy ireo, ny fahavononany hiady amin'ny kolikoly, ny haitarika ananany ny fahaiza-manaony ary ny fitondran'izy ireo vina mazava hoety manatanteraka ny politika ny fanavaozana. Tsy nionona fotsiny tamin'ny fanadiadiana fanao mahazatra ihany koa izahay nandritra ny fifantenana, fa nampiasa ny fivoaran'ny teknôlôjia izay efa lasa raiky tampisaka amin'ny fiarahamonina ankehitriny. Todika aminareo izay voatendry mpikambana ao anatin'ny governemanta vaovao ny tenako, voatsonga tao anatin'ny maro ianareo
ka tokony petraka ho fitaratra na amin'ny fanompoana ny vahoaka malagasy izany na amin'ny fitondran-tena. Ny maha-ministra dia tsy natao ireharehana, tsy natao hieboebona ary tsy natao hanindrina sy hanitsahana ny praitanin-drazana. Tsy miankina amin'ny maha-ministra ny voninahitra fa miankina amin'ny asa fanompom-bahoaka vitanareo. Taddio fa ny fiavonavonana dia mialoha ny faharavana ary ny fireharehana mialoha ny fahalovana. Koa manaova ny tsara ao tsaroana, manaova ny soa ao soavina, mahaiza manararaotra mametrady an-tanana tsara mba hipetrahany anaranareo anatin'ny tantaram-pirenena sy ao an-tsainy malagasy fa tsy tantara ratsy akory no avelanareo amin'ny ministera izay hiasanareo tsirairay avy. Ireto avy ireo fitsipika mampifamatotra antsika. Ny tsy fahombiazana sy ny kolikoly dia mitondra makany amin'ny fametraha-pialana avy hatrany, ankoatra ny fanenjehana araka ny lalàna velona. Takina aminareo ny fanaovana fanambaram-pananana mialohan'ny andraisanareo ny asanareo. Takina aminareo ny firaisam-po sy ny firaisan-kina amin'ny gouvernemanta izay tarian'ny Prime Ministre. Averiko ombieny tsy nantsoina hikatsaka tombontsoa manokana na ny tombontsoa ny ankolafi-kery ny avianareo ianareo fa ny tombontsoam-bahoaka irery ihany. Ireto ny zavatra andrasan'ny malagasy avy aminareo. Ny fanohizana hoa satria tsy ratsy tsy akory le teo aloha fa ny asany teo aloha fa noho ny fanokafana amin'ny ankolafi-kery rehetra anty gouvernemanta tia dia tsy maintsy nisy nampandeferina reny namantsika reny. Ny fanohizana ireo ezaka mahakasika ireo sehatra miantoka ny andavanandro mpiaina ny vahoaka toy ny sakafo filana fototra, ny angovo, ny fandriam-pahalemana sy ny sisa. Ny fanohizana ireo paikady hoentina manarina aingana ny faritra Atsinanana. Ny fametrahana paikady ny torolalana hoenty miatrika sahady ny akony ady mampifanandrina ny Israely sy Iran. Ny fanatanterahana amin'ny mpahamarinana sy faran'izay aingana indrindra ny politika mpanjakana miompana amin'ny fametrahana ireo fototry ny fanavaozana. Ny rosaona malaky amin'ny fikaonan-doham-pirenena izay vato fototra hiaingany lalam-panorenana, ny lalam-pifidianana ary ny rafim-piarahamonina. Ny fandraisana sy ny fampiaran'ireo FDB voarakitra anatin'ny tatitra pahibe maso nataon'ny fitsarana momba ny kaonty mba hoenty manarina ireo tsy fahatomombanana misy amin'ny fitantanana ny vola sy ny fananam-panjakana, fa eo ihany koa ny amin'ny fanadiadiana sy ny fanenjehana ireo tompon'antoka tamin'ny fanodikodinam-bola mitentina 1,1 sy 3 miliara ariary tamin'ny taona 2020 sy 2020. Tsara no mampahafantatra antsika fa efa inanivony Inspection Générale de l'État io raha io ankehitriny. Efa nazo ny ordre de mission ireo hiasa ao anatin'ny 12 andro hafantarana ny marina amin'iny vola be da be very tamin'ny herintaona iny. Mariko hatrany fa ankoatra ny fanodikodinam-bolam-panjakana dia mipetraka ho vaindohan-draharaha ho an'ny fitondram-panjakana ny ady amin'ny kolikoly izay fototry ny fahatrana lalina eto Madagasikara. Tsy hijerena hitavan'olona izany no sady atao fampitandremana antsika rehetra. Araka izany dia eo ampamaranana ny fanadiadiana mikasika ny fanodikodinam-bolam-panjakana mitentina 20 miliara ariary tao anatin'ny ray volana monja nataon'ny tompona andraikitry ny Fonds Souverain Malagasy ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. Mikasika ireo savorovoro manodidina ny fifaninanana ara-panjakana hidirana ao mpitsara kosa dia efa amperinasa ny Bramaleo tena misanany kolikoly hivoaka tsy hoe latoato ny fitaterana mikasika an'izany kolikoly nisy tao anatin'izany fifaninanana izany. Tsara tsindrina ihany koa fa ho jerena manokana ny fifantenana ireo tompona andraiki-panjakana ambony rehetra eo anivon'ny sampandra-raha-panjakana dia ny établissement public izany. Eto am-pamaranana dia tsara ny manindry fa saro-piaro loatra ametahita-bahoaka sy ny tombontsoa ambonin'ny firenena izay satria izany no antony joronay sy mbola ijoroanay ary matimatesanay hatrany. Ka noho izany dia tsy handefitra itsony ny fitondram-panjakana manoloana ireo fambolena korotana sy fampisaraham-bazana ny samy malagasy. Hijoro hatrany ho an'ny tanindrazana iombonana zahay ka hampanaja ny lalàna velona misy eto amin'ny tany sy ny firenena. Makasitraka tompoko lahy, makatelina tompoko vavy ho an'ny tanindrazana.
Makasitraka indrindra Andriamatoa filoha tamin'ny izay lahateny izay. Andeha hiroso amin'ny votoatim-pionana ary isika koa manasanao Andriamatoa sekretera jeneraly amin'ny fiadidiana repoblika hamaky ny jidy manendry ireo minisitra sy ilazalaza ny momba azy ireo. Saotra nanome fitenenana. Andriamatoa filoha fanaovazan'ny repoblika, filoham-panjakana, ianareo mpanolo-tsaina avo ny fanaovazana ny repoblika. Andriamatoa Premier Ministre lehiben'ny gouvernemanta. Andriamatoa sy ramatoa ministre, ministre délégué, voatendry andrafitra ny gouvernemanta vaovao izao. Ianareo manamboninahitra sivily, miaramila, amin'ny laharam-boninahitra tsirairay avy, manaja sy mifanaraka amin'ny arifenitra ny repoblika. Tompoko lahy sy tompoko vavy. Ankehitriny dia ho vakiana amintsika ny didim-panjakana manendry ireo mpikambana ao amin'ny gouvernemanta. Ny fiadidian'ny fanaovazan'ny repoblika Madagasikara. Didim-panjakana laharana fa 920 tsipika 777 tamin'ny 5 marsa 920 manendry ireo mpikambana amin'ny gouvernemanta vaovao. Ny filohan'ny fanaovazan'ny repoblika, filoham-panjakana, araka ny lalam-panorenana, araka ny fanapahana laharana 10 tsipika ACC tsipika D3 tamin'ny 14 oktobra 2024 izay manakanina fampiarana ireo fahefana filohan'ny repoblika amin'ny fahefana miaramila maefa soloan'ny colonel Randrenirina Mikaela Tena anatotosa ny andraikitry ny filoham-panjakana. Araka ny didim-panjakana laharana fa 920 tsipika 977 tamin'ny 5 marsa 920 izay manendry ny Premier Ministre lehiben'ny gouvernemanta. Araka ny tolo-kevitra ny Premier Ministre lehiben'ny gouvernemanta dia mamoaka izao didim-panjakana izao. Andino voalohany, tendrena ho mpikambana ao amin'ny gouvernemanta ama ministre ny filohalonda Général Corps d'Armée Razafitombo Maminirina Elie. Koa toy izao mombamomba azy. Général Razafitombo dia nivoaka tamin'ny akademia miaramila tamin'ny taona 1990. Taona 2020 dia nisitraka diplôme école d'état-major izy tany France. Taona 2020 dia nahazo diplôme master 2 en histoire Sorbonne, France. Taona 2020 dia nisitraka diplôme école de guerre tany France izy. Ary taona 2020 nahazo diplôme hautes études de défense nationale Paris, France. Raha ny andraikitra sany taona 2020 dia voatendry ary nandravitra ny gouvernemanta farany teo ministre ny filohalonda. Taona 2020 coordonnateur général de projet tao amin'ny ministre ny filohalonda ihany koa izy. Ary taona 2020 dia sous-chef d'état-major en charge de la planification tao amin'ny ministère ny filohalonda ihany koa izy. Ary taona 2020 lehibe ny kabinetra ny Premier Ministre i Général Razafitombo Maminirina Elie. Makasitraka tompoko. Ministre ny raraham-bahiny Ramatoa Alice Ndiaye. Taona 2017 nisitraka diplôme maîtrise en droit public et sciences politiques tao amin'ny université Antananarivo izy. Taona 2017 ka hatramin'ny taona 2020 nisitraka diplôme ny École nationale d'administration de Madagascar tao amin'ny ENAM section agent diplomatique
et consulaire. Taona 10 sy roa arivo nisitraka diplôme de cycle international d'administration publique tao am ENA France. Andraikitra ny sahany hatramin'ny taona 5 amby roapolo sy roa arivo hatramin'izao chargé d'études au sein de centre d'études et d'analyse stratégique tao amin'ny ministère ny raharaham-bahiny izy. Taona 3 amby roapolo sy roa arivo dia directrice auprès de secrétariat général de la commission de l'océan Indien i ministre raharaham-bahiny. Mankasitraka tompoko. Pitahiry fitomboko kasem-panjakana ministre ny fitsarana Ramatoa Ernevo Fanirisoa. Taona 5 sy roa arivo nivoaka ary nisitraka diplôme magistrature tao amin'ny école nationale de magistrature et de greffe. Taona 12 sy roa arivo nisitraka diplôme diplomatie sy stratégie CEDS Antananarivo. Taona 9 sy roa arivo manana diplôme administration publique et politique publique comparée tao amin'ny école nationale d'administration ENA France. Taona 13 sy roa arivo ka hatramin'ny 12 sy roa arivo manana mari-pahaizana amin'ny droit international du travail, de la protection sociale, de l'égalité de genre, dialogue social, des normes internationales du travail, centre de formation internationale Labour, CIF OIT, Turin, Italie. Andraikitra ny sahany taona 5 amby roapolo sy roa arivo voatendry ary nandrafitra ny gouvernement tafarany teo mpitahiry fitomboko kasem-panjakana ministry ny fitsarana izy. Taona 20 sy roa arivo ka hatramin'ny taona 5 amby roapolo sy roa arivo coordonnatrice RMMDM, Rassemblement Malagasy pour la démocratie à Madagascar et fondatrice Association pour le droit et le développement de Madagascar. Taona 9 sy roa arivo ka hatramin'ny taona 12 sy roa arivo filohan'ny syndicat de magistrature de Madagascar SMM. Taona 17 sy roa arivo ka hatramin'ny taona 20 sy roa arivo Solidarité syndicat de Madagascar SSM filohan'io ihany koa izy. Efa solontonoina mpapanoa lalàna ary efa mpitsara mpamoaka didy ary mpanao fanadiadiana ihany koa tao amin'ny inspection générale ny ministère ny fitsarana izy. Mankasitraka tompoko. Ministre ny atany fitsinjaram-pahefana Andriamatoa Rakotonandrasana Antitra Velonjara Tiaray. Marina manokana fa efa manambonina ambony tao amin'ny gendarmerie izy taloha fa nisafidy ho sivily taty aoriana izany. Taona 7 sitraka diplôme ny académie militaire tao Antsirabe, 7 cours d'application des officiers tao amin'ny école supérieure de la gendarmerie nationale tany Moramanga. Taona 2 sy roa arivo cours supérieur de la gendarmerie tany Melun France. Taona 5 sy roa arivo nisitraka diplôme master 2 en droit public. Taona 10 sy roa arivo nisitraka diplôme international d'administration publique tao amin'ny école nationale d'administration ENA France administrateur civil izy ankehitriny. Andraikitra ny sahany taona 5 amby roapolo sy roa arivo dia voatendry ary nandrafitra ny gouvernement tafarany teo izy ministre ny atany sy ny fitsinjaram-pahefana. Taona 2 amby roapolo sy roa arivo hatramin'ny taona 5 amby roapolo sy roa arivo directeur atao amin'ny centre immatriculateur izy. Taona 4 amby folo sy roa arivo directeur administratif et financier ORTM ministère de communication. Efa chef de division Bianco izy tany Tomasina ary chef section auprès de la direction de la sécurité présidentielle izy teto. Mankasitraka tompoko. Ministre ny toe-karena sy fitataom-bola Docteur Ramiarson Ernjatovo Aimé. Taona 7 maîtrise en sciences économiques. 7 nisitraka diplôme master en commerce université Meiji Tokyo Japon. Ary nisitraka diplôme doctorat en commerce spécialité en économie internationale et développement université Meiji Tokyo Japon. Andraikitra ny sahany dia taona 5 amby roapolo sy roa arivo voatendry ary nandrafitra ny gouvernement tafarany teo izy ministre ny toe-karena sy fitantanam-bola.
taona 2013 ka hatramin'ny taona 2024 coordonnateur général de l'université d'Antananarivo. Taona 2014 directeur du centre de recherche ODRES spécialisé en études macroéconomiques, économie publique, économie du développement et économie internationale. Nanomboka taona 2020 enseignant-chercheur, maître de conférence, université d'Antananarivo izy. Mankasitraka tompoko. Ministre Filaminambaoka, inspecteur général Eric Michel. Taona 2010 nivoaka nahazo diplôme en commissariat de police tao amin'ny école supérieure de la police nationale izy teto Antananarivo. Nisitraka diplôme master 2 en droit public. Andraikitra ny sany voatendry ary nandrafitra ny gouvernement tafarany teo izy ministre ny filaminam-bahoaka. Taona 2013 ka hatramin'ny taona 2014 efa ansana tale généraly de la police nationale ihany koa izy. Taona 2013 ka hatramin'ny taona 2013 directeur de force d'intervention. Taona 2013 hatramin'ny taona 2013 commandant de force d'intervention. Mankasitraka tompoko. Ministre misana amin'ny fanavaozana Ramatoa Razafimanantsoa Lobo Antriniaina. Manana maripahaizana master 2 en droit public et sciences politiques izy. Sitraka diplôme d'études approfondies, droits fondamentaux, équité et justice environnementale. Andraikitra ny sany taona 2013 voatendry ary nandravitra ny gouvernement tafarany teo misahana ministre mpanjakana eo anivo ny fiadidiny république misahana amin'ny fanavaozana. Efa solombavam-bahoaka Madagasikara izy voafidy teto Antananarivo voalohany. Marina manokana fa entelo voafidy ho solombavam-bahoaka izy tamin'ny taona 2013, taona 2013 ary taona 2014. Vice-président de l'Assemblée nationale en charge de province Antananarivo izy tamin'ny taona 2013 ka hatramin'ny taona 2013. Ary président du groupe parlementaire Fraisankina ihany koa izy. Vice-président du Conseil supérieur de la transition en charge d'Antananarivo izy tamin'ny taona 2013 ka hatramin'ny taona 2014. Tamin'ny taona 2017 dia avocat de barreau de Madagascar izy ka hatramin'izao. Eo amin'ny sehatra iraisam-pirena taty Afrique dia ramatoa ministra tao anatin'ireo komity misahana fiverenan'i Madagasikara amin'ny lalam-panorenana izay nitariny SADC. Ary nisana andraikitra nitondro zotra fanarana izay natao tany Maputo sy tany Addis Abeba ary Pretoria mba hialana amin'ny krizy taona 2020. Mankasitraka tompoko. Ministre fanajariana ny tany sy ny raharahantany général de division Lilisson René de Roland. Général Lilisson nivoaka nahazo diplôme tao amin'ny akademia miaramila tamin'ny taona 2017. Taona 2017 nisitraka maripahaizana cours de spécialisation des officiers tao amin'ny école supérieure de la gendarmerie Moramanga izy. Ary taona 2017 nisitraka diplôme d'état-major de la gendarmerie Maison Alfort France. Taona 2000 nisitraka diplôme universitaire de droit et sciences criminelles faculté des droits de Sceaux université Paris 11. Taona 2000 nisitraka diplôme cours supérieur de la gendarmerie Tanmelin France. Andraikitra ny sany tamin'ny taona 2013 dia voatendry ary nandravitra ny gouvernement tafarany teo izy ministre amin'ny fanajariana ny tany sy ny raharahantany. Taona 2013 ka hatramin'ny taona 2013 gouverneur région Sofia. Taona 2013 ka hatramin'ny taona 2013 sénateur de Madagascar ny tenany. Efa nitazona andraikitra maro samihafa izy anisan'izany commandant des interventions spéciales. Mankasitraka tompoko. Ministre ny fahasalamam-bahoaka Dr Manana Monia. Taona 2013 médecin diplômé d'état de la faculté de médecine d'Antananarivo.
taona efatra amby roapolo sy roa arivo diplôme en urgence pédiatrie. Andraikitra ny sany dia taona 5 amby roapolo sy roa arivo voatendry ihany koa izy ary nandrafitra ny gouvernement tafarany teo ministre ny fahasalamam-bahoaka. Taona 2 amby roapolo sy roa arivo hatramin'ny taona 5 amby roapolo sy roa arivo secrétaire général du comité de l'ordre national de médecins CROM. Taona 2 amby roapolo sy roa arivo chef de service pédiatrie au centre hospitalier universitaire d'Antsiranana. Mankasitraka tokoa. Ministre fampianarana ara-teknika sy fampifoanana arakasa Andriamampandry Totosoa Manampy. Taona 4 sy roa arivo nivoaka ary nahazo diplôme études supérieures spécialisées DES économie option analyse politique environnementale. Taona 2 amby folo sy roa arivo manana diplôme 3e cycle de gestion publique tao amin'ny école nationale d'administration de Madagascar izy ENAM. Taona 5 sy roa arivo nisitraka diplôme doctorat en sociologie du développement tao amin'ny université Antananarivo. Andraikitra ny sahany taona 5 amby folo sy roa arivo ka hatramin'ny taona 4 amby roapolo sy roa arivo député de Madagascar voafidy tao Boriboritany fahadimy président de la commission de l'économie et de la planification. Ministre misaotra toko. Ministre fampianarana ambony sy fikarohana ara-tsiansa professeur Ravonimanantsoa Ndaoyaly Mandavi. Taona 4 sy roa arivo ingénieur de l'école nationale informatique ENI Fianaratsoa. Taona 5 sy roa arivo diplôme d'études approfondies en télécommunication école supérieure polytechnique Antananarivo. Taona 3 amby folo sy roa arivo doctorat en télécommunication option informatique appliquée. Taona 7 amby folo sy roa arivo master business of administration MBA tao amin'ny Institut national des sciences comptables et administration entreprise INSCAE. Andraikitra ny sahany taona 5 amby roapolo sy roa arivo voatendry ihany koa izy ary nandrafitra ny gouvernement tafarany teo ministre ny fampianarana ambony sy fikarohana ara-siansa. Mbola tamin'ny taona 5 amby roapolo sy roa arivo voafidy directeur de l'école doctorat sciences et techniques de l'ingénieur et de l'innovation. Taona 6 amby folo sy roa arivo directeur de valorisation du transfert technologie de la création et de l'innovation au sein de l'université d'Antananarivo. Taona 8 amby folo sy roa arivo coordonnateur des projets auprès de la présidence de l'université d'Antananarivo. Mankasitraka toko. Ministre ny fanabeazam-pirenena Andriamatoa Rajonarson Sendranirina. Ramatoa Zafady. Taona 3 amby folo sy roa arivo nivoaka ary nahazo diplôme d'études professionnelles approfondies tao amin'ny université ISCAM. Taona 4 amby folo sy roa arivo nahazo diplôme master of business administration tao amin'ny ISCAE. Taona 7 amby folo sy roa arivo nisitraka diplôme d'études diplomatie stratégique CDS. Taona 4 amby roapolo sy roa arivo nahazo diplôme de hautes études cycle expertise tao amin'ny ENAM. Andraikitra ny sahany dia taona 4 amby roapolo sy roa arivo dia voatendry au directeur de la promotion du partenariat et de la coordination des relations internationales tao au ministère fampianarana ambony sy fikarohana ara-tsiansa. Taona 2 amby roapolo sy roa arivo dia voatendry au directeur de développement et de la coordination partenariat tao au ministère fampianarana ambony sy fikarohana ara-tsiansa. Taona 7 amby folo sy roa arivo dia voatendry au directeur de ressources humaines tao au ministère de communication et de relations avec les institutions. Makasitraka toka. Ministre ny fambolena sy fahavitantena ara-tsakafo Andriamatoa Gaëtan Ramindo. Taona 5 amby 7 arivo nisitraka diplôme ingénieur en génie de chimie école supérieure polytechnique Antananarivo. Taona 4 amby folo sy roa arivo nisitraka diplôme d'études diplomatiques et stratégiques. Andraikitra ny sahany taona 4 amby roapolo sy roa arivo ka hatramin'ny taona 5 amby roapolo sy roa arivo voatendry ho secrétaire général eo anivo ministère ny fambolena sy ny fiompiana.
Tona enamby folo sy roa arivo ka hatramin'ny taona efatra amby roapolo sy roa arivo, directeur général du ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Communication, Consommation. Taona valo sy roa arivo hatramin'ny taona fito amby folo sy roa arivo, directeur général EPRMP tao amin'ny centre malgache de la canne et du sucre. Mankasitraka tompoko. Ministre ny fiompiana, Andriamatoa Andrianomenjanahary Riana Nantenaina. Taona ray sy roa arivo ka hatramin'ny taona dimy sy roa arivo nisitraka diplôme maîtrise en droit privé tao amin'ny Centre national téléenseignement. Taona ray sy roa arivo ka hatramin'ny taona enina sy roa arivo nisitraka diplôme doctorat d'état en médecine vétérinaire tao amin'ny école inter-état des sciences et de médecine vétérinaire tany Dakar, Sénégal. Andraikitra ny saniny taona valo sy roa arivo ka hatramin'ny taona fito amby folo sy roa arivo responsable la santé animale AVETIC. Dia taona raiky amby folo sy roa arivo hatramin'ny taona telo amby folo sy roa arivo izy dia vacataire tao amin'ny département d'enseignement de sciences et médecine vétérinaire tao amin'ny faculté de médecine universitaire d'Antananarivo. Mankasitraka tompoko. Ministre amin'ny fampiroboroboana ny industrie sy fampivelarana ny sehatra tsy miankina. Andriamatoa Riana Nampoina Raharmanjatoa. Taona sivy sy roa arivo nisitraka diplôme maîtrise en gestion tao amin'ny université Antananarivo. Taona folo sy roa arivo nisitraka diplôme master 2 en comptabilité, spécialité contrôle et audit tao amin'ny SKE. Taona efatra amby folo sy roa arivo nisitraka diplôme de fin de cycle en diplomatie et stratégique tao amin'ny CEDES. Andraikitra ny sany nanomboka tamin'ny taona roa amby folo sy roa arivo izy dia nisana andraikitra président directeur général de Gasplast ary taona sivy amby folo sy roa arivo ka hatramin'ny taona roa amby roapolo sy roa arivo izy dia consultant en développement du groupe Food and Beverage. Mankasitraka tompoko. Ministre ny varotra sy ny fanjifana Ramatoa Andriamantson Michela Ankotina Angèle. Taona roa amby folo sy roa arivo nivoaka ary nahazo diplôme d'études d'approfondi en droit des affaires tao amin'ny faculté des droits et sciences politiques. Taona efatra amby roapolo sy roa arivo diplôme de l'école nationale de la magistrature et de greffe teto Antananarivo. Andraikitra ny sany taona dimy amby roapolo sy roa arivo voatendry ary nandrafitra ny gouvernement farany teo ihany koa izy ministre ny varotra sy ny fanjifana. Taona dimy amby roapolo sy roa arivo magistrat collaborateur auprès de la direction des droits humains et des relations internationales. Taona raiky amby roapolo sy roa arivo ka hatramin'ny taona telo amby roapolo sy roa arivo directeur de protection de consommateurs tao amin'ny ministère ny varotra sy ny fanjifana. Mankasitraka tompoko. Ministre ny asa, fampanana ny asa sy asa-panjakana. Tsy ato atoerana Andriamatoa ministre Denis Franconion Mac. Toy izao mombamomba azy. Taona enina sy roa arivo nisitraka diplôme d'études juridiques du second cycle tao amin'ny université de Fianarantsoa izy. Taona raiky amby folo sy roa arivo nisitraka diplôme de master 2 en sociologie option politique tao amin'ny université de Fianarantsoa ihany koa izy. Andraikitra ny sany taona roa amby folo sy roa arivo izy dia enseignant tao amin'ny université privée de Madagascar UPRIM ISA à Fianarantsoa. Ary taona sivy sy roa arivo avocat inscrit ao amin'ny tableau de l'ordre de Madagascar. Mankasitraka tompoko. Ministre fitaterana sy famantarana toetrandro Andriamatoa Andrianavalona Ramanambola Herzo. Taona efatra sy roa arivo nisitraka diplôme master 2 en sciences de gestion option finance comptabilité tao amin'ny université Ankatso. Taona enina sy roa arivo nisitraka diplôme
DHD, diplôme de hautes études d'administration douanière, dans l'École nationale supérieure de la douane en Antananarivo. Andraikitra Nosany, dia taona enina sy roa arivo, inspecteur de douane, tao amin'ny direction générale des douanes izy. Taona efatra ambin'ny folo sy roa arivo, chargé d'études tao amin'ny direction de programme économique de la vice-primature. Mankasitraka tompoko. Ministre ny angovo sy ny ankoranafo, Andriamatoa Rabearmanga Radonirina Lucas. Taona roa sy roa arivo nivoaka ary nahazo diplôme maîtrise en économie tao amin'ny université de Thomas Nisy. Taona dimy sy roa arivo nivoaka ary nahazo diplôme d'études approfondies en sciences de gestion option France comptable, finance, comptabilité et contrôle de gestion tao amin'ny université Poitiers France izy. Taona enina ambin'ny folo sy roa arivo nivoaka ary nahazo diplôme doctorat en économie tao amin'ny université de Thomas Nisy. Andraikitra Nosany, taona valo ambin'ny folo sy roa arivo voatendry ho directeur des études et opérations tao amin'ny office malgache hydrocarbures OMH. Taona valo sy roa arivo voatendry ho chef de service études économiques et suivi industrie tao amin'ny office malgache des hydrocarbures OMH. Mankasitraka tompoko. Ministre ny harena an-kibotitany sy loharano-karena stratégique. Andriamatoa Andriaparany Karl. Taona roa sy roa arivo nivoaka ary nahazo diplôme master en sciences océanographiques tao amin'ny institut halieutique et de la science marine Tuléar. Taona enina sy roa arivo nahazo diplôme master en sciences ingénierie offshore tao amin'ny université Stavanger Norvège. Andraikitra Nosany dia taona dimy amby roapolo sy roa arivo voatendry nandrafitra ny gouvernement farany teo izy ministra ary nisana ministra ny harena an-kibonitany sy loharano-karena stratégique ihany. Taona enina ambin'ny folo sy roa arivo ka hatramin'ny taona sivy ambin'ny folo sy roa arivo secrétaire général ministre ny harena an-kibonitany sy loharano-karena stratégique. Taona dimy ambin'ny folo sy roa arivo hatramin'ny taona enina ambin'ny folo sy roa arivo directeur général du ministère harena an-kibonitany sy loharano-karena stratégique. Mankasitraka tompoko. Ministre ny asa vaventy, Andriamatoa Rafefimanana Sambilason Richard. Taona raika ambin'ny folo sy roa arivo. Nisitraka diplôme d'études approfondies tao amin'ny école supérieure polytechnique université d'Antsiranana. Taona dimy ambin'ny folo sy roa arivo nisitraka diplôme doctorat en sciences et technologies école doctorat thématique énergétique renouvelable et environnement tao amin'ny université Antsiranana et de Rennes. Andraikitra Nosany dia tamin'ny taona dimy amby roapolo sy roa arivo directeur général tao amin'ny ministère des travaux publics. Taona raika amby roapolo sy roa arivo ka hatramin'ny taona dimy amby roapolo sy roa arivo nisana ny asa ma directeur patrimoine foncier et des infrastructures tao amin'ny ministère éducation nationale. Mankasitraka tompoko. Ministre ny Jono sy toe-karena manga Andriamatoa Maharavo Jean. Taona telo amby sivifolo sy sivanjato sy arivo nivoaka ary nahazo diplôme d'études approfondies en océanologue appliqué tao amin'ny institut halieutique et de la science marine. Taona sivy sy roa arivo nivoaka ary nahazo diplôme doctorat en sciences tao amin'ny université d'Aix-Marseille 3 France. Andraikitra Nosany dia taona enina amby roapolo sy roa arivo voatendry directeur général de la recherche scientifique au sein du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Mankasitraka tompoko. Ministre ny tontolo iainana sy fampandrosoana Lovanjafy. Andriamatoa Andriatsiala Nolave Luc Aristide. Nivoaka ary nahazo diplôme de maîtrise en anthropologie tao amin'ny université d'Antananarivo. Nahazo diplôme de maîtrise et médiologie en communication interculturelle tao amin'ny université d'Antananarivo. Ary nahazo diplôme d'études approfondies anthropologie sociale tao amin'ny université Antananarivo ihany. Andraikitra Nosany tamin'ny taona dimy amby roapolo sy roa arivo secrétaire général tao amin'ny ministère de l'environnement et du développement durable. Taona dimy amby roapolo sy roa arivo
directeur d'appui à la promotion économie verte et bleue au ministère de l'Environnement et du Développement durable. Tona Volambi Fulstruariv, Katam Tona Evatam Propulsuariv, directeur chargé des formations et des relations extérieures, Tawamni OLEP. Makasi Chakatuk. Ministre Nfizatani, Sinyasa, Tanana, Ramatouv, Lourniana Lucie. Nisitaka diplôme master en gestion ici. Andraikitra ny sany dia taona 5 amby roapolo sy roa arivo voatendry ary nandrafitra ny gouvernement tafarany teo ihany koa izy ministre fizahantany ihany sy ny asa tanana. Taona 7 amby folo sy roa arivo membre de conseil municipal tao amin'ny commune urbaine d'Antananarivo izy. Taona 9 sy roa arivo coordonnatrice du projet La Foi. Makasitraka tompoko. Ministre ny rano ny fanadiovana sy ny fidiovana docteur Razafindriniaina Minsoa Anjaratina Elia. Nivoaka ary nazy diplôme docteur de sciences économiques tao amin'ny université Antananarivo faculté d'économie, de gestion et sociologie d'appartement économie ici. Andraikitra ny sany dia taona 5 amby roapolo sy roa arivo voatendry nandrafitra gouvernement tafarany teo izy ministre ny rano fanadiovana sy ny fidiovana. Taona 4 amby roapolo sy roa arivo directeur général de l'enseignement technique au niveau du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Taona 4 amby roapolo sy roa arivo secrétaire général tao ministère ny rano sy fanadiovana sy ny fidiovana. Taona 2 amby roapolo sy roa arivo enseignant chercheur auprès de l'université de Toamasina. Taona 2 amby roapolo sy roa arivo directeur général tao ministère fampianarana ara-teknika sy fampihofanana arakasa. Taona 8 amby folo sy roa arivo directeur général de l'Office national de l'emploi et de la formation. Makasitraka tompoko. Ministre ny fampiroboroboana ny ahitao arakajy mirindra ny poste sy fifandraisan-davitra Andriamatoa Andriamampiadana Maefa. Ny sitraka diplôme master of business administration tao amin'ny University of Creative Technology Malaisie. Andraikitra ny sany dia taona 5 amby roapolo sy roa arivo voatendry nandrafitra gouvernement tafarany teo ihany koa izy tamin'ny ministère izay sahany amin'izao fotoana izao. Taona 7 amby folo sy roa arivo directeur de technologie de l'information Sherbrooke tany Canada, États-Unis ary Mexique. Taona 5 amby folo sy roa arivo ka hatramin'ny taona 8 amby folo sy roa arivo directeur général Sky One Télévision et Radio. Taona 5 amby folo sy roa arivo coordonnateur général Communication Network Corporation teto Madagascar. Makasitraka tompoko. Ministre ny mponina sy ny firaisan-kina Ramatoa Rakotomaniaina Voanginirina Katia. Taona 9 amby folo sy roa arivo nisitraka ny diplôme de hautes études en administration publique tao amin'ny ANAM izy. Taona 10 sy roa arivo nisitraka diplôme master 2 en droit et technique des affaires tao amin'ny Institut supérieur polytechnique de Madagascar. Andraikitra ny sany dia nanomboka tamin'ny taona 5 amby roapolo sy roa arivo dia izy ny sana andraikitra maha-directeur des affaires sociales tao amin'ny présidence de la refondation de la République ary efa chef de service des affaires administratives et financières ihany koa izy tato amin'ny présidence. Makasitraka tompoko. Ministre ny tanora sy ny fanatanjahantena Andriamatoa Rasambany Alain Désiré. Taona 7 amby folo sy roa arivo diplôme de hautes études en administration, diplomatie et relations internationales. Taona 3 amby folo sy roa arivo master of business administration, MBA finance, INSCAE. Taona 2 amby folo sy roa arivo diplôme d'études supérieures spécialisées en économie, faculté d'Aix, université d'Antananarivo. Andraikitra ny sany dia taona 5 amby roapolo sy roa arivo voatendry ihany koa izy nandrafitra ny gouvernement tafarany teo ministre ny tanora sy fanatanjahantena.
taona 7 ka hatramin'ny taona 8 dia solitenan'ny gouvernemanta tao amin'ny CCM izy. Taona 4 coordonnateur du comité du suivi stratégique auprès de l'instance de coordination nationale du Fonds mondial à Madagascar. Mankasitraka tompoko. Ministre ny serasera sy ny kolotsaina mandrindrarivony Gaskara Fenso. Taona 7 nisitraka diplôme master 2 en journalisme et communication. Taona 2 master 2 en business administration. Andraikitry ny sahany taona 5 voatendry ary nandrafitra ny gouvernement tafarany teo izy ministre ny serasera sy kolotsaina. Taona 7 journaliste chroniqueur politique, présentateur principal de l'émission L'invite du jour. Taona 3 rédacteur en chef en RTV radio. Ary dia efa filoha national ny antoko politique mouvance Gaskar. Mankasitraka tompoko. Ministre délégué misana gendarmerie général corps d'armée Bama Marima. Nivoaka nazy diplôme tao amin'ny académie miaramila izy taona 7 taona 7 cours d'application des officiers tao amin'ny école supérieure de la gendarmerie EGN. Taona 7 cours de perfectionnement des officiers subalternes tao amin'ny EGN Moramanga ihany koa. Taona 2 cours supérieur international de la gendarmerie Melun France. Taona 3 cours supérieur de commandement EGN Moramanga. Taona 4 haut responsable des forces armées Sieduden Chine. Andraikitra ny sahany dia taona 5 voatendry nandrafitra ny gouvernement tafarany teo izy ministre délégué misana gendarmerie ihany koa. Taona 4 ka hatramin'ny taona 5 adjoint de la directeur général de la sécurité routière. Taona 3 ka hatramin'ny taona 4 inspecteur auprès de l'inspection générale de la gendarmerie nationale. Taona 7 commandant centre de formation spécialisé. Mankasitraka tompoko. Andiny faharoa. Foana ary tsy manan-kerintsony ireo fepetra teo aloha izay mifanohitra amin'ny didim-panjakana izao. Andiny fahatelo no namehana ary araka ny voalaza ny andiny fahaefatra sy fahaenina andalana faharoa ao amin'ny tsy volana laharana 12 tsipika 240 tamin'ny 9 septembre 2017 mikasika ny fepetra ankapobeny momba ny lalàna ifampitondrana eto an-toerana sy lalàna iraisam-pirenena ifampitondrana isam-batan'olona. Dia manan-kery avy hatrany izao didim-panjakana izao raha vao vatany vao ampahafantarina amin'ny alalan'ny fampelezam-peo na fahitalavitra akoatra ny famoahana azy amin'ny gazety-panjakana gazetiny République de Madagascar. Natao teto Antananarivo fa 5 mars 2024. Filohan'ny fanovozan'ny République, filoham-panjakana Randrianirina Mikael, Premier ministre lehiben'ny gouvernemanta Mamtina Jeannot Rufin Rajonarson, mankasitraka tompoko. Mamerina ny arahaba anareo endriky ny lanonana izay navory atsika teto androany dia anareo no tendrena ho mpikambana vaovao amin'ny gouvernementan'ny fanavaozana. Anam-pomafana hiatrehana ny adidy mavesatra miandry aneny tsirairay ary avitrika andray andraikitra ny sambatan'olona eo amin'ny fampandrosoana firenena sy ho an'ny hoavin'ny taranaka malagasy. Ho marika izany fiarabana izany dia hiaraka hitehaka isika. Araka ny voalaza teo aloha dia aorian'izao lanonana fanendrena izao
dia asaina ianareo mpikambana vaovao amin'ny gouvernemanta tarihan'Andriamatoa Prime Ministre lehiben'ny gouvernemanta sy ny filohan'ny fanavaozana repoblika miaraka amin'ireo mpanolontsaina avo ny fanavaozana aka ny sary ofisialy ary ireo pakasary efa voatendry ihany no manatanteraka izany. Izay ary ny ela tomboky lahy sy tomboky vavy nefa ela nanirian'ny elatra nitondra teto amin'ny ankehitriny lavorary izay nokasaina ka tafapetraka soamatsara ny gouvernemanta vaovao. Koa ety ampamaranana dia manatitra trano fisaorana sy mamerimberina ny fankasitrahana antsika rehetra ary manolotra firarian-tsoa ihany koa. Ambara amin'ny anaran'ny fiadidiana ny fanavaozana Repoblika Madagasikara fa mifarana amin'ny fomba ofisialy izao lanonana fanendrena izao. Mankasitraka tomboky lahy, mankatelina tomboky vavy. Dia izay toko lasoko vavy ny lanonana fampafatana